sehatra ny fampianarana kosa ny valiny ariva teo ny baccalauréat frantsay eto amintsika raha toka tamin'ny fahafolon'ny volana jona no nanatanterahana izany fanadinana izany manerana ny nosy. Nahatratra 7 isan-jato ny tahapahafahan'ny ankizy nanala baka frantsay eto amintsika fanadinana izay notanterahana ny 10 hatramin'ny 14 ny volana jona lasa teo raha ny teto Madagasikara no resahana. Ny ariva teo no nivoaka teny amin'ny lycée français Ambatobe ny anaran'ireo izay afa-panadinana ka anisan'izany Alexandre. Palais de gymnase, mention bien. Filière ES, économie sociale, des études supérieures, ça, économie gestion, à Toulouse. Misy ihany koa ireo mpianatra nahatratra ny salanisa ilaina amin'izany no hiatrika ny 2e groupe amin'ny alakamisy ho avy izao fanadinana ambava ahafahan'izy ireo mamerina ireo taranja nazahoan'izy ireo noty ambany. Raha ny fanadinam-panjakana ho an'ny mpianatra malagasy indray no resahana dia ny 17 hatramin'ny 17 ny volana aogositra no anatanterahana izany.